faly miaraba antsika rehetra indray ny tenako a mbola ny ambassadeur-ny Israely ihany miaraka amintsika le miteny itia fampianarana larana fafilo moa zany ty larana faharoa ambin'ny folo indray le fampianarantsika ny amin'izao an'izao izay mitondra ny lohateny hoe tsy izy mihitsy ny krismasy fa fampianarana ny démonie zany ho avy mihitsy moa zao ny krismasy zay mandeha maneran-tany ny fankalazana an'izany dia anomeanao indray ny fanaporofona fa io ataony hoe dia tena manaporofo fa tena avy any amin'ny devoly ianao ary zanaka devoly ny zanaka devoly rehetra dia mbola manao an'io ary izy tsy te halala fa zay voalahatra kosa ny amin'ny fiainana tsy mety manao an'io intsony ary izay no mampiariary ny olona tena mitady an'Andriamanitra marina sy ny tsy mitady azy araora ny fampianarana tsy izy mihitsy ny krismasy fa tena mampianarany devoly mihitsy mampianarany démonie nefa nareo zao dia anao krismasy zany ny porofo fa tena olona mpiady mpanohitra ny dada iavana reo sy ahosoa menara ny porofo voalohany aloha ny krismasy dia voalaza fa teraka zany zanak'Andriamanitra zany zay aloha fa samy many anara moa fa fa tsy izy ilay Jesosy dia imba dia fa tsy izy mpampanotanareo iny dia fa anareo raha mbola hipetraka ihany nareo araka amin'ny boky any am-pelatanareo azo nareo vakiana Korinthianina voalohany tena voalohany izy iny dia tsara fa za rehefa manadino an'izy dia efa ela be tsy nampianatra an'izany efa isa-taona vao mampianatra izy dia adinoko hatrany le izy dia tsy maintsy voatery miverina ketsika le mamaky Korinthianina faharoa toko fahadimy andimy toko fahaenina izy teo ilay izy riry Korinthianina fahafiry andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo izay Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo voilà fa misy teo Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry enina ambin'ny folo mahafinaritra efa mameno tsara koa le teknisiana rehetra Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo no vakitsika amin'ny anarany Ahosoa koa dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay ny apôstôly moa zany dia efa nametraka mihitsy hoe tsy mahafantatra olona araka ny nofo intsony isika zany izay koa na dia nahalala ny Ahosoa araka ny nofo azy izahay dia tsy araka izany tsony no alalana anazy ankehitriny zany hoe tsy azo fantarina amin'izany nofo zany tsony izy ry mpiaino malala tsy azo fantarina amin'izy nofo izy ka tamin'izy teraka dia teraka tao amin'ny nofo zay naka nofo izy dia tsy azo atao zany matsiaro an'iny fahalalana napetraka i Ahosoa tamin'ny lalan'ny apôstôly zany ka io Ahosoa io zanak'Andriamanitra zay taonareo anarana tsy izy io zanak'Andriamanitra zay teraka io dia ny lalàna dia miteny hoe tsy fantatra araka izany intsony izy zao vakitsika indray amin'ny baiboly anakaiky indray tsy fantarina araka izany intsony izy Korinthianina faharoa akiko amin'ny karazana baiboly ty teneniko ty Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry enina ambin'ny folo malaza be indray iry zany dikan'izao Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika eny ka tsy mivoaka le izy enina dia nafantatra ny Ahosoa araka ny nofo azy isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy tsy azo fantarina araka izany intsony Ahosoa io tsy azo fantarina intsony izy araka ny nofony ka i Ahosoa teraka iny dia teraka araka ny nofo izy ny dikany mazava tsy azo fantarina intsony zany dikan'izay tsy azo fantarina zany iny naterahany tsy azo ankalazaina satria iny nofo iny inona ny antony nofo tahiny zay no jerevantsika fa nio vakitsika amin'ny teny frantsay reo izy sao dia mba manafaingana koa ny
fampalalanao anazy l izy a 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 voilà. Ainsi dès maintenant cher tsy azo fantarina araka ny nofontsony Yahosoa never do that, tsy mety tsony manao an'izany ozy ny anglisy zay zany mba lefalefantsika zayko manomboka mandeha koa ny motamony ambasadioka izy raha mandeha nipitandranomasina any de tsy maintsy lefalefantsikelikely any izy hofandrasen-dahatra ny olony amin'ny krismasy hoe tena aza manao nitsony fa vetavetana mahatsiraviny eo ataona io voararany apôstôly didiny tompo io. Koritianina voalohany a 14:37 avakitsika ndray zay Koritianina voalohany 14:37 aoko fantany tsara fa didiny tompo miteny zay nomeny anareo. Koritianina voalohany 14:37 zany. Koritianina voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na mana ny fanahy dia aoko fantany tsara fa didiny Yahosoa zay rehetra nysoratako anareo. Ka reny teny nomenanao reny zany avy any amin'ny Yahosoa reny fa tsy ny foriporonina ka tsy teny ny apôstôly ny teteny an'izany. Non ny tenina voakanay izy ny apôstôly de didiny Yahosoa nomenanay mihitsy hoe tsy azonareo atao ntsony ny mahafantatra za teraka satria Yahosoa teraka iny de nofo iny Hebreo 14 nofo iny teraka iny ka le nofo mihitsy ny tsy ekeny Yahosoa ho ankalazany intsony na omena zay anaovanao anazy zany hoe ho ankalazainao na tsy haiko hoe nanaovanao fotoam-pivavahana ho fahatsiarovana. Non zay ny antony tsy anaovana fankalazana iny moa anniversaire atao amin'ny Yahosoa satria manino ny fanjaka ny fahafatesana de ny devoly zay eo zany teny Andriamanitra de milaza mihitsy hoe koa ny zaza mananofo amandra de mba naka an'izany koa Yahosoa mba andro ihaniny amin'ny fahafatesana de le manana ny fanjakany fahafatesana de ny devoly zay zany hoe Yahosoa zany de mba naka nofo koa izy lasa teraka atao amin'ny nofo izy zany lasa nofo zany Yahosoa izy niteraka iny zany nofo nanomboka atao amin'izy nofo juska izy maty nofo iny tsy azo ankalazaina mihitsy ny vaninandro io satria vaninandro nofo. Inona mahatonga ny apôstôly ny teny zay ary nanino Yahosoa namoaka an'io lalàna io fa antena napetraka amintsika izy satria iny nofo iny de nofo ota daholo iny fa rehefa nitsangana tamaty Yahosoa vao tsisy ota intsony nofony nofo vaovao iny nofo ny lanitry iny lay tena tsy mety maty avy any amin'ny lanitry iny tena vatana hafa mihitsy iny fa raha vao nanomboka tamin'izy teraka juska hatramin'izy teo amin'ny azy fijaliana izy maty teo iny nofo ota daholo iny de tsy azo ankalazaina. Aiza misy an'iny daholo fa kekendray tsy tadidiko Romanina 8 ny afaka man'izy zay tsy diso Romanina 9 Romanina 8:3 ka 2:3 Romanina 8 Romanina 8 izay moa izy Romanina 9 andihan'ny 7 no vakitsika de toizatsika mendinyny 7 de fampy zay satria zay tsy vitany lalàna noho izy tsy nanan-kery azo nofo de vitan'Andriamanitra taminany rany zany natao amin'ny endriky ny nofom-pahotana rehefa ny rany zany io zany io de naka ny endriky ny nofom-pahotana zany nofo io zany nofom-pahotana mahitsy be mihitsy ny teny naka ny endriky ny nofom-pahotana sy noho ny fahotana
ka nameloka ny fahotana tao amin'ny nofiny, zany hoe nampidiriny tao amin'ny nofony Jehoshua tao daholo zany a ny fahotana rehetrarehetra. Dia zay na tonga le nofo hoe nofom-pahotana, ka nofom-pahotana ny nofony Jehoshua nanomboka izy teraka jusqu'isy teo amin'ny fijaliana. Dia zay ny antony tsy hankalazana an'ireo mihitsiny a, satria nofom-pahotana io. Rehefa antsika amin'ny teny protestanta katolika moa ny teny an'izy zany. Protestanta ireo no vakintsika Romanina efa aleo zany le akanjo eto aty milady sy amin'ny sabotsy, zay akanjo namboarinareo zany aleo aty amin'ny Jehoshua am'izay noentina, tsy le hoe hiderana le tena marina am'izay, le tena izy le manala amin'ny fahotana, tsy le hoe entina ho anazy am'izay. Lasa mampalely be le akanjo, tsy hita hoe atao ahoana izy nefa efa ambany vidiny ihany. Taraiky be kozy nareo ianao vao ny teny tsisy taraiky zany fa tsy very angely izy eto aty amin'ny Jehoshua. Vao miara anao faly be tena aty amin'ny Andriamanitra marina mitondra an'izany zavatra zany, tsara be zany. Romanina 8:3. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy niraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota. Zany hoe ty Jehoshua teraka ity zany a, le io nateraka tao amin'ny nofo, nandray nofo aman-dranja, mba nandray an'izany nofo aman-drazany koa izy a, dia nateraka tao amin'ny nofo ka naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka le ota tao amin'ny nofony. Zay zany nambarany Jehoshua hoe ity nofo ity ozy Jehoshua dia nofo ota araka ny nampianariny tamin'ny apôstôly. Ka raha ianao zany mankalaza an'ilay Jehoshua teraka, dia ny lalàna an'Andriamanitra Jehoshua mihitsy no miteny mankalaza ota ianao. Zay ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama. Zay rehetra mankalaza Krismasy dia mankalaza ota. Lalàna io fa tsisy namorona anio. Ary lozika be zany satria nalefa ny Jehoshua tao amin'ny tenany daholo ange ny fahotana. Zay hoe tonga izy malavitra ny fahotana. Dia zay fahotana rehetra nalefa tao anatin'ny nofony io, dia sy tiany intsony mankalaza iny satria noentiny io daholo ny nofo. Ka raha mankalaza an'ilay nofony ianao izy teraka, dia mankalaza an'ilay nofo ota ianao dikan'izay. Kanefa raha vao mankalaza nofo ota ianao dia mitovy amin'ny mankalaza ota, dia mankalaza devoly ny hafarany. Jereo tokoa izy moa zany misokatra rehefa tonga ny andron'ny Krismasy, bara daholo no misokatra. Mampalely be fa rehefa tonga ny andron'ny fifidianana midy daholo no mibara. Zany hoe ilay fifidianana zany no mahafantatra an'Andriamanitra nefa rehefa Krismasy tsisy mahafantatra an'Andriamanitra fa lasa devoly zany mibahana be amin'izany zaza. Mampalahelo ange le fihetsika, mampalahelo. Ka ny teny zany dia mahitsy be hoe tsy mety intsony no manao Krismasy satria mankalaza an'izany zanak'Andriamanitra teraka zany fa zay fa tsy zanak'Andriamanitra raha teo. Fa dia nisany efa fandika-ndalàna mihitsy teto anareo ty satria mankalaza nofo ota nareo, dia mankalaza ota nareo a, mankalaza devoly ny hafarany. Tsy ekeny Jehoshua mihitsy manao io sary io. Teraka izy fa tsy niteny izy hoe ankalaza io fahateraka io. Tsy niteny azany mihitsy izy. Raha ny ato amin'ny Jehoshua dia tsisy mihitsy zany. Fa ny fanafahana ny fahotana zany tena ankalaza anato. Jehoshua fantsangana tamin'ny maty foana ny derina sy ankalaza anato ary membo nahatra foana. Dia zao fanafahana ny fahotana ny olombelona zao zany ny tena izy zany. Ka ny nahafaka tamin'ny fahotana dia izy nitsangana tamin'ny maty ny nahafaka an'iny, rava ny fahafatesana, rava ny ota. Dia zao atao tao amin'ny fanjakany Jehoshua zao. Fa tsy azo atao mihitsy mankalaza ny nofo ota nanomboka teo amin'ny azo fijaliana no hatrany amin'ny naterahana. Tsy azo atao mankalaza n'iny fotoana iny. Satria nofo ota daholo iny rehetrarehetra iny. Zay. Dia zay ny antony tsy azo atao intsony atao amin'ny Jehoshua ny mankalaza ny verset satria nofo ota iny. Fa raha misy eo ankalazainao reo azy te ankalaza ary azo atao tsara mihitsy izy ho fameazam-boninahitra ny daday avasy Jehoshua no ny hafanafana anao atao amin'ny Jehoshua ny resahako. Dia ianao natao batisa. Ino ny vaninandro goavana ho anao iny? Satria tamin'ny ianao natao batisa iny nanomboka teo ianao le afaka tamin'ny fahotana. Olo vaovao zany no mendrika ankalazaina amin'izay zany. Ino ny vaninandro goavana iny? Ary iny tena azonao tena anaovana fety be amin'izay itiavanao anazy, na nasanao fokon'olona na vahoaka tsy fantatr'intsony masianao amin'izany, mety be mihitsy satria tena andro lehibe ho anao iny satria lasa olo-baovao ianao.
zay zany fa de mifarana teo ny teniko fa tsy lavabe moa ty fampianarana anankiray ty fa foy de foy a fa tena hatrany de mivendikanina nomeko anao hoe tsy azo atao io fa mankalaza oty ianao ny tena marina efa ny alany Yehosoa io fa tsy afaka etenako io nge fa tsy ovako anazy ka izy mihitsy noteny hoe tsy mety io amaly anazy ianao zany rehefa mamaly ianao zany de iny nyporoa fa tena devoly ianao satria izy tompony ara miteny hoe tsy mety io sary ohatra nofotana io ataonao io ankalazainao io e de tsy azotsika tsarovana arak'izany tsony izy mazava be ny tenin'ny apôstôly teo hoe tsy azo tsarovana arak'izany tsy mety ny mahatsiaro an'io tsy mety ny mankalaza an'io io izy teraka io tsy mety io zay moa tonga nyteny anao hoe tongava mikaty-maso fa iny tena mety satria izy mitsangana mihitsy no memboninaitra sy ankalazaina de ny soa vitany izy efa nitsangana memboninaitra hoe navita izy e vita ny famonjena izy zay zany fa de mirahasoanao za ho tonga sainy aza mety manao kresimasy tsony fa tsy izy io aza manaraka ny lohan'ireo mpitondra fivavahana efa manipy anao any amin'ny elo io mbola hoatsipy ny fanompiro ndray anao zao fa de be zao no atsipy any amin'ny elo amin'io fotoanany krismasy io moa hiazakazaka ny daolo ndray metrarehetra ho atsipy any amin'ny elo satria de hiditra any amin'ny fandikan-dalàna indray ary de ho ataony iny tena ho ataony mihitsy tsy mivakilao izy fa ianao zay mandreha kosa ka tonga saina tsaro fa fitiavana zao teniny Elia zao manarahany Elia aleo itsotsotso azy itsotsotso fa ianao mba mivily lalana am'izay maro sarera am'izay a ndao naraka ny Elia mifarana ny teny koa toka fa ho tonga saina ianao na ianao zany teny zany ary tsy hitanao zany krismasy antsoa satria tena ny devoly zany hevitra zany ary mankalaza devoly nareo amin'ny hevitra io satria ota io ankalazainareo izy Yehosoa zay no mahatonga ny apôstôly hoe tsy azo atao tsony zany tsy fantatsika tsony zany zavatra zany soatra masina tena tsy fantatsika tsony zany tsy ataotsika tsony zany nefa ianao mbola manao ihany mpandika lalàna ingena hoe zany no mahadevoly ny devoly mpandika lalàna zay no mampanota anao de mba tonga ava saina mirahasoanao tonga saina mivavaka tsika sotra data malay afany am'izany teny zany mba tena ho tonga saina tokoa nge ny olona mandreha zao fampianarana zao fa tena mampalelo ny mahazo ny olombelona tena voafitaka mihitsy dado Elia mangataka hatrany ary tena mangataka mafy de mafy mihitsy hoe irao ny fanahy masina andresy lahatra olo manirana nyty zao tontolo zao eto amin'ity tany ity aoka ny fanahy masina zay mahay mandresy lahatra ny hafa firenena mahay ny fiteny maro samihafa avy any aminao andresy lahatra ny olona iverena nitodika any aminao amin'izao fampianarana izao ho resenao lahatra mihitsy zay voantsonao dada Iavasy Yehosoa anatona ny Elia dado miaino ny fangatahany Elia mandrakariva ianao ampio Elia vitany asany hatramin'ny fanany ampiferina ny olona ho any aminao sotrapetraka dada malalo fa iaino ahy ianao ary tena mbola iaino mandrakariva ianao amin'ny anaranao Yehosoa anao samy vavaka zany halleloia amen de izay indray ny fiarahantsika tamin'ny fampianarana mirary soatsiketra samy hotainao soary tonga saintsika hiverina amin'ilay tena tompony teny sy ny fampianarana dada Maria Iavasy Yehosoa zay ilay ny teny hoe aza manota intsony de samy hotainao soa ho amin'ny fampianarana manaraka indray mandra-peona indray aza